Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Raina izy any an-danitra ho masina ny ainy anaranao. Tonga an'iny fanjakanao. Atao an'iny sitraponao ety atantaka ny any an-danitra. Omeo anay io ny anasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izy meloka taminay. Vavaka nampianarinao anay izany ry Jesosy tomponay mba ho tahafinay iainanay amin'izao fanarahanay anao izao. Indrisy anefa fa mazana tao mpilibava fotsiny izany fa tsisy tanterakaina iray ary. Ankehitriny izay dia saotranao satria nomeno maraina vaovao, andro vaovao, hery vaovao, ary dia fanahy ato anatinay no hanovanay, hampatsiahy anay fa tokony hanaraka andro didinao tokoa ireo izay azahoanay ny fitiavanao hatrany magatsizay. Sorabetsaka ry Jesosy mahalala, ny amin'ny fitantananao ny fiainanay iray manontolo hatramin'ny ahatsiarovanay saina fa ianao no tomponay sy mpanjakanay. Enina dia mbola tamin'ny fotoana ny ainany atao anatin'izao fiainan'izao tontolo izao ary tsy nahalalanao izay no efa nitsinjo anay ianao. Tianao tanteraka aminay tsirairay avy mako ny teninao. Ianareo reo dia taranaka voafidiko ary dia nofidianao izay. Kandroany, raha mino famondram-po, mino famelan-kelo kare, ahafahanay indray andray ny afatrao, ahafahanay iaina amin'izay tiana ho tanterahana aminay, sokafo ny fanahinay. Ary feno ny fanahinao masina atao anatinay tsirairay avy. Vangio ny isa tokantrano, ampangino ny tabatabatsy izay rehetra mbola erikery anay, fa hibanjina anao, ametraka ny androm-piainanay eo am-pelantananao. Da io ny teny izay afafy mba hamozato eny amin'izay tany lonaka iantefanao. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva trandrery avina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny epistily voalohany soratany Petera voalohany toko 5:5 ihany no vatsy omeny tompo ahy sy ho anao androany. Petera voalohany toko 5:5. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manikeny olona. Eny samy misikina fanetreteny ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetrotena. Amen. Teny ho antsika kristiana iray manontolo izany teny izany ry havana. Ho antsika ho aho satria raha mbola tsy nahatanteraka tsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra isika dia mbola miaina ho anatin'ny fahatanyrano ara-panahy. Tanora fanahy izay mitahiry fiavonavonana ary miaina ao anatiny tsy fanetretena. Ary izay indrindra no mahatonga ny loha hevitra ny vatsy izao maraina izao hoe nataoko fa teny izay malaky mivoaka amin'ny vavantsika tokoa mantsy izany teny izany, nefa teny maneho fahamarina tena lalina. Ary teny manakana ny fanetretena tsy ho tanteraka eo amintsika ka mitarika antsika ho any amin'ny fiavonavonana feno. Fotoana amin'ny famokarana izao ry havana, famokarana ny tenin'Andriamanitra ary mila manangona izany isika. Mila miaina izany isika ndrao rehefa tonga eo anatrian'Andriamanitra amin'ny fotoana fitsarana farany ka hiteny aminy isika hoe nataoko fa. Samy malala tsara ny tantarana manana mpitaritafika siriany isika rehetra ry havana. Miafina tao anatin'ny akanjo mamiratra sady feno grady no tafiny ny arety mandoza izay mitarika azy ho any amin'ny fahafatesana dia ny apokany izany. Ny apokanina mantsy araka ny fantatsika dia sarina areti-panahy iray misy eo amin'ny olona dia ny fahotana izany ary dia tratrany avokoa ny olombelona rehetra ary samy miezaka manafina izany amin'ny fomba maro samihafa. Indrindra moa isika kristianina amin'ny tanina lolo-po
dia manafana izany ao anatin'ny tsikivilana hoy ny fiteny. Kristianina ratsy saina nefa manafina izany ao anaty fijery to miramiran-dava. Kristianina mahery fiteny kanefa dia manafina izany ao anaty fiangolangolam-peo. Ary dia niezaka ranafina izany aretina izany tahaka namana avokoa isika reto. Izao anefa misy ankizy vavy kely izay nilaza tamin'ny vadina mana fa misy mpaminany mahay manasitritra na nio aretika io any Israely. Ary dia nananteny namana fa ho raisina ambonahitra rehefa tonga any satria be voninahitra izy. Saingy tsy izay no zava-miseho fa hoy izy hoe nataoko fa ivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovahandriamanitra sady anevaheva ny tanany eo ambony aretina ka asitrana ny boka. Nanantena mantsy ny asandratra ambony namana amin'ity mahatanora fanahy azy. Saingy izao anefa tsy nisahirana akory ilay mpaminany fa naniraka ny mpanompo nitondrafatra tsotra hoe mandehana mandro impito ao Jordana ianao. Sanatria hoy namana nakapo tsy anao izany na ovinanao vinao satria tsy afaka ny anetry tena. Ary tsy tsara noho ny rano Israely rehetra valy rano any amin'ny tamiko. Ary tezitra namana ka toa tsy noraisiny tamikady araka ny veriny azy izy. Ka dia niodina nitododona hamonjy fodiana ary lasa niaraka tamin'ny avinavina tao aminy. Saingy rehefa nakatony teny ilay mpaminany any, anetry tena, nampiseho miariary ny aretiny teo mason'ireo mpanaradia azy, ka nandro impito dia sitrana izy. Misy amintsika izay miaino izao fampianara izao ve ry havana? No samy laza fa tsy mahakasika antsika izany teny namana izany dia ilay manao hoe nataoko fa. Samy tratran'ilay reto mandoza mantsy isika dia ny abokana izany. Satria samy mpanota avokoa ka dia mendrika ny fitsaran'Andriamanitra. Nefa dia tsy misalasala akory milao bava hoe nataoko fa. Nataoko fa izay manambara ny fanatsopanantenana, manambara ny fahakiviana fa tsy tanteraka ny fanirina. Maro ny olona no miezaka mamany olana momba ny fahotany amin'ny fombany. Saingy tsy misy nahita ny vahaolana fa tsy tokana ihany dia izay natolotr'Andriamanitra. Dia ny lampamonjena no omeny Jesosy, ny lalàny azo fijaliana fa hoy ny voalaza hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Firifiry tokoa moa isika ry havana rehefa toriana ny fitiavan'i Jesosy, nitoriana ny fahatsarany, nitoriana ny fahamahany Jesosy ny zioka izay mamatotra antsika ary taomina mba hanaraka azy isan-kalazy alahady hidera sy ame voninahitra an'Andriamanitra. No indro tonga ao am-piangonana no say milaza hoe nataoko fa ho raisiny tsara sy ho hitam-bahoaka ny fahatongavako ato. Nataoko fa mba ekeny ny teniny tamin'ny fivoriana iny. Nataoko fa tonga dia hanaovana asa fa tsy omena moralina be amin'izany fibebahana izany akory. Ary ny mampalahelo dia mbola maro isika izay efa tena mpiara mivavaka mihitsy no mbola miteny hoe nataoko fa. Toy izao sy toy izao ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity. Nataoko fa toy izao no fombafomba ato amin'ity fiangonana ity. Ary zay ry havana no mahatonga ny afatra andro any ilaza hoe maro ny olona izay tsy mety anaiky tsotra izay nolazain'Andriamanitra. Matsiaro tena ho tohina amin'ny ampopony izy rehetra ary tsy afaka hiverina amin'ny fiasan'Andriamanitra. Tsy afaka hiveriny akory ny tena sitrapon'Andriamanitra. Rehefa toa tsy misongadina loatra mihoatra ny hafa angamba izy dia ny nataoko fa no mandeha mialoha. Tsarovy anefa ry havana fa Jehovah Andriamanitra ihany koa ange dia efa mba niteny taminao hoe nataoko fa e. Hitantsika izany any amin'ny bokin'ny Jeremia 3 any rehefa avy nandeha nijangajanga tany amin'ny alehany manko ny Israely dia hoy Jehovah hoe nataoko fa
rehefa nanao izany rehetra izany izy a, dia verina amiko kanjo tsy miverina. Nataoko Jesosy fa hiverina amiko tanteraka ianao rehefa avy nandeha tamin'izay rehetra tianao naleha tany. Kanjo tsy tena miverina. Raha niverina ary dia isika indray no manao hoe nataoko fa. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo izany fa famonjena avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irery. Fandrao betsaka ny teny hoe nataoko fa. Ry avy amin'ny malalo amin'ny tompo. Nataoko fa tsy izay heverintsika no zava-dehibe ka hitenenantsika lalandava hoe nataoko fa. Ny zava-dehibe ry havana dia ny miaino sy mino izay ambaran'Andriamanitra ary makato tanteraka tsy priany ka tsy tenenantsika hoe nataoko fa. Ny zava-dehibe dia ny mibebak'andro aman'ala ka mba hahay ny anetsy tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly ilazana hoe aoka ilazantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy. Fa rehefa tena mandroso lalina kokoa amin'ny fanarahana Kristy isika rehefa dia miala amin'ny avinavina ary tsy say hiteny intsony hoe nataoko fa hahay anetsy tena mba hahafahantsika handray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ho azy irery any any voninahitra ary ny fanahy ny fanetretena ho amintsika tsirairay avy ka tsy tenenantsika intsony hoe nataoko fa. Amen. Ivavakintsika rehefa. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, impirimpiry ty vavako ity no ny teny tokoa hoe nataoko fa toy izao na toy izao. Na ny atao tokantrano zany, na ny amin'ny fiarahamonina zany, na ny ao am-piangona zany, ary misy fotoana ara efa nitenena ny vavanay tsirairay mba reveriko fa nataon'Andriamanitra toy izao ny amin'ny fiainako, ny amin'ny fiainam-panahiko, na amin'ny asakasako, na ny fahasalamako. Ny rary ny araka ny teninao taminay teo nefa dia tsy izay fiheveranay fa ny fiheveranao satria ianao mihitsy no efa niteny za mana hevitra hiveranareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ao ambadikin'izay fanekena isitraponao zay, ao ambadik'izay fanarahana ianao zay iseho ny fahatsarana rehetra izay atolotra ho anay. Mankasitraka anao hatrany ary izay ny amin'ny afatra zay napetraka atao aminay. Aizanay mametrapetraka hatrany koa izay ho teno aloko ny vavanay ka sanatria tsy hanome tsiny ianao ka namary tenao foana. Fa ao anatin'ny fitenenanay hoe nataoko fa zay tokoa mantsy misy fanamarina tena lalina zany ary manao tsinotsinona zay rehetra ny tenenanay zany. Ary izay ny fonanay aminao feno amin'izany teny izay efa nalokan'ny vavanay zany. Raha mino andro vaovao zay ary androany, andro vaovao no vanao ny fiainanay apio izay mba tena toky anao lalandava. Terizo ambany elatrao ny dianay ka marino aminay isan'andro fa zanakao izay asany tananao dia ho karakarainao sy ho dinidinianao. Arovy amin'ny loza sy ny ratsy amin'izay rehetra ka sainy Satana amingy ananay. Ka na ina efipetsy ny devoly dia tsy soambinina aminay zany sy ny ankonanay iray manontolo. Mametraka an'izao todrano zao ianao Jesosy tsy ho an'ny mpanomponao ka hitenenanao hitahianao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao hoe malalako mandehana amin'izao herinao izao fa fanaka efa voafidy ianao hitory sy hanambara ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Atolotra ianao ndera sy ny anjara amin'ny voninahitra Jesosy malalo fa ny fitahiana sy ny fahasoavana izay rehetra mba irina ere mba omeo anay azahoany mitsoro vavolombelona amin'ny fotoana voatindrinao anatanteranay an'izany. Saotra Jesosy io amin'ny anaranao feno nangatana izany. Alleluia. Amen.